Faly miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana. Androany ry havana dia fanohizana ny isan-taonan'ny Sampanatily izay efa nanomboka omaly tamin'ny journée copain sy tamin'ny rindran-kira niarahana tamin'ny tarika vonjy. Saotra anareo izahay tamin'ny fanohananareo ireo fotoana omaly ireo. Ao anatin'ny soritr'asam-piangonantsika tao anatin'ny roa taona zao hoe ndao isika hitsangana sy hanangana. Dia ny lohahevitra hoe kristianina mafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo no nanompana ny tily izao fanompom-pivavahana izao. Pour ceux qui souhaitent suivre le culte en français, il y a une traduction simultanée. Et vous pouvez scanner le QR code affiché sur le diapo. Et soyez tous les bienvenus. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Anomboantsika ny fideranan'Andriamanitra dia ataontsika ny hira faha 5 avy ankalazan'ny Tompo lehibe. Amen.
Anoizatsika ny fiderana dia hiaraka mamaky ny salamo fa 9:30 isika ka ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra sy ny andiny fahafito hatramin'ny fahasivy. Rehefa hita dia hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Miraha firambavao an Jehova, miraha ho an Jehova ary tany rehetra. Miraha ho an Jehova, misaora ny anarany. Lazao isanandro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra, sady matahotra fa ambony Andriamanitra rehetra. Ry firenena manomeza ny Jehova, eny manomeza voninahitra sy ero an Jehova. Manomeza ny Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo ankianjana. Miankoho feo anatrehan'i Jehova ny fiaingona masina mangivy. Ataontsika ny hira faha 12 andiny faharoa. Kivavaka isika. Ry rainay malalo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Midera sy mankalaza ary misaotra anao izahay noho ny sorehetra nataonao taminay, na dia tamin'ity herinandro ity fotsiny aza sy androany, ka afaka tonga eto an-tranonao iombom-bavaka, hidera sy ankalazanao, angatapitahiana aminao. Misaotra anao zahay fa mbola tombony ho anay zanakao no mivavaka etona ankalalahana. Misaotra anao manokana izahay fa na eo aza ny zava-manahirana, ny aretina, fahafatesana sy ny fitsapahana maro samihafa izay tsy miafina aminao, dia mbola sitrakao ny manokana ity alahady ity, hitondra anam-bavaka manokana ny sampanatily eto amin'ny fiangonanao FPM Toulouse. Misaotra anao zahay noho ny vahoakanao izay miompo sy fanahy amin'izany na manatrika eto na ireo manaraka amin'ny anao manjery. Aoka ny fanahinao masina amin'ny fatoka anay tanteraka aminao Andriamanitra rainay eo sy Kristy zanakao. Ka ho voninahitra ao anie izao fotoana iombonanay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ry hava-malala amin'ny tompo, eno hiampanajana sy amin'ny fieritreretana lala izao teny manaraka izao, izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity maraina ity. Tiava ny tompo Andriamanitrao, amin'ny fonao rehetra, sy ny fanahinao rehetra, sy ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra. Amen. Amen.
ary nandika ny lalanao masina. Manoloana ny fitiavanao lehibe izay tsy takatry ny sainay Jesosy dia tsy mendrika na ny anona ny anaranao akory. Tsy mahay mikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra no zavatra rehetra izahay. Jesosy, nanota teo anatrehanao tamin'ny fiteny, fihetsika, fieritreretana izay, ary tena tsy hainay izany mity anao amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra, amin'ny herinay rehetra fa mbola sombitsombiny ihany ny fanomponay matetika. Androany dia fantatray fa te hanavao anay indray ianao satria tianao izahay ary tsy fonao ho very ary izany no mbola ampaharetanao ny famindraponao aminay. Ka izany no asahinay mifona sy mivalo aminao. Miaraka amin'ny fiangonana. Amelany elikay, Diovy izay ho afa-pahotana. Sasao izahay mba ho afa-keloka ary avoazy ny fanahinay mba ho veloka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Ataontsika ny rafa 700. Riavana, satria ny aiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Andriamanitra, ka hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa raha nibebaka marina tokoa ianao, dia mitsangana ka raiso am-pifaliana sy amin'ny fanantenana famelan-keloka omeny tompo antsika. Tsangana. Hoy ny tompo, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao efa niaino, aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Izao dia izao no mamono fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny elokareo no ny anara-masina. Amen. Hira fa 370. Afaka mipetraka ianao.
azafady tefika no fahabetsahasika androany a dia tsara raha trotrona ny ankizy kely mbo isyny toerana azafady indrindra misaotra tompoko. Ie dia mbola mamena fiarabahana ho an'izay vao tonga dia tonga soa eto amin'ny trano raintsika. Tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ka mangataka ny tompona anjara amin'izany hiakatry anoloana. J'invite les enfants et les jeunes à se lever. Prions. Seigneur, merci d'être présent pour ce temps consacré aux enfants et aux jeunes. Ta parole est une lampe qui nous éclaire et qui guide nos pas. Envoie-nous ton Esprit Saint pour nous aider à comprendre ton message et à l'appliquer dans notre vie. Sois avec nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est dans Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11, qui nous dit, au nom de Jésus, « Ayez du zèle et non de la paresse, servez le Seigneur. » Et oui, il nous dit deux choses. Ayez du zèle. Alors, c'est quoi le zèle ? C'est être enthousiaste dans ce qu'on fait et non de la paresse. Et là aussi, il nous dit comment faire. La paresse, c'est plus communément, comme on dit les jeunes, j'ai la flemme. Alors, en tant qu'enfant de la STA, la plupart d'entre nous, si ce n'est la majorité, ce sont nos parents qui choisissent les activités extrascolaires pour nous. Ça peut être le tennis, le taekwondo, la danse ou la musique. Il y a des séances de découverte pour savoir si ça nous intéresse ou pas. Et si c'est OK, vous êtes inscrits pour un an. Et ce sont vos parents qui vous y emmènent. Et pour nous, les jeunes, actuellement, la tendance, c'est de faire du sport en salle, être à Basic Fit, et pas n'importe lequel. Il faut que ce soit le plus grand à Sesquières. Donc là aussi, on est engagé. On est enthousiaste pour y aller, parce que c'est tout nouveau, c'est tout beau, et en début d'année. Mais toutes ces activités extrascolaires, le sport, ça demande des efforts pour nos parents, pour nous-mêmes, que ce soit le temps, financier. Et donc, on a moins tendance à dire « j'ai la flemme, je ne veux pas y aller », parce qu'on est obligé. Et à l'église, vous avez aussi les mêmes activités. Au TIL, il y avait la journée des copains.
la STA, la STK, SZM ou la chorale. Mais la différence, c'est que ici, à l'église, c'est gratuit et on n'est pas obligé. Mais non seulement, on ne choisit pas les jours où on va. C'est le dimanche, les samedis, le dimanche où on peut faire une grasse matinée, les samedis où on peut être avec des amis. Et donc, ça nous oblige à être ici. Mais comme c'est gratuit, c'est pas payant, on a tendance à dire « Oh, demain, j'y vais pas. » Parce que il fait froid. On ne trouvera pas de parking, il est trop tard. Nous, on sort ce soir et demain, c'est trop tôt la STA. On a toujours une petite excuse dans ce qu'on fait, quand c'est gratuit. Mais c'est là où, pour vaincre cette paresse à l'église ou dans ce qu'on fait, qu'est-ce qui englobe tout ça, au fait? Qu'est-ce qui a poussé vos parents à vous inscrire à des activités extrascolaires? Pourquoi vous allez en salle pour vous muscler? On se pose la question, et il y a un mot pour tout ça, l'amour. Vos parents vous aiment et veulent le meilleur pour vous. Donc, ils vous inscrivent à un sport, à la musique. Et vous aussi, au départ, peut-être vous n'avez pas aimé, mais à force, vous l'appréciez et vous avez des résultats. Et donc, vous l'aimez. Et pareil, quand on fait du sport, au début, on est totalement fatigué, mais ensuite, on commence à prendre goût. Et c'est là aussi, c'est par amour que vous continuez. Par amour de paraître bien, par amour d'être bien dans son corps, et par amour parce que vous avez un bon résultat. Et c'est exactement pareil ici à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'au début, à la STA, c'est les parents qui vous ont inscrit. Mais après, vous venez. Parce que vous avez les copains peut-être. Mais parce que vous aimez ce copain. Et vous venez. Parce que vous aimez le copain du TIL. Et vous venez au TIL. Parce que vous aimez chanter et vous allez à la chorale. Et c'est tout ça. C'est ça l'enthousiaste. C'est l'amour qui vous pousse à venir. Même si vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est un effet papillon. Petit à petit, vous allez aimer à être avec les autres, ici à servir Dieu. Et c'est pour cela aussi, vous savez le premier commandement que Jésus nous a donné, et je terminerai par ça, car cet amour que Dieu nous donne et que nous lui rendons parce qu'en venant à son Église, par cet acte, à la STA, à la chorale, au TIL, tout ça par cet acte aussi, nous montrons que nous aimons nos amis qui y sont, nous sommes un modèle pour les ramener ici à l'église par notre... Et c'est ça, avoir du zèle, l'enthousiasme de venir ici à l'église. Donc je terminerai par ça, je vous partage le premier commandement des 10 commandements qu'on a. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est par cet amour que nous pouvons servir Dieu sans paresse et avec ferveur. Amen. Merci pour le partage. Amaky sy ny ten'Andriamanitra isika, ko ataontsika ny hira izay efa voalahatra ary ao anatin'izany dia angatana ireo tompon'anjara hiakatrety.
mbola hiariva avakantsika tompoko. Mbola tsy mitsahatra midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao indrindra izay ry Andriamanitra be fitiavana indrindra. Raha nandray ny famelan-keloka feno ka madio ny fonay. Ary rehefa madio ny fonay ankehitriny Tompo dia malalaka ny fonay andray ny teninao. Ny teninao izay atao aminao mandrakizay ary menao voninahitra ambony indrindra. Ilay teninao izay nandrenanao izao rehetra izao, ny teny tokoa ianao dia ary zany, nandidy ianao dia nitoetra mafy zany. Ankehitriny Tompo dia raha vakina aminay zany teny zany ary torian'ny mpanomponao, dia ilay fanahinao izay mampafantatra anay, mpanolontsaina anay, ilay fanahy mahery amin'ny asa sy ny fitiavana no anokatra ny fonay indray ankehitriny. Ilay fonay izay mety ho kivy, ny fonay izay mety ho mitady fampaherezana, ny fonay koa nefa dia mety ho tsy ampy fahasotoana, ka ankehitriny Tompo dia ampaherezo ny fonay amin'ny alalan'ny teninao. Manana hevitra aminay ianao androany, dia hevitra aminay rehefa hoaka mpanomponao, mba ho tanteraka aminay ny fanompoana tokoa, fanompoana masina, ahery amin'izany ary hanolotra anao ny amin'ny izay rehetra mendriky ny voninahitra ao, satria tsy miverina aminao foana tokoa ny teninao raha tsy mahatateraka izany rehetra izany Tompo, dia ny fitiavana sy ny fiadanana ary amin'ny fanomponay feno ao anatrehanao. Ka dia mitenena aminay Tompo ankehitriny amin'ny fiteninao, ampangeno ny sainay izay rehetra mety tsy mifantoka tsara ary maladia ny sofinay mba heno tsara. Ny anaranao Jesosy Kristy, ilay teny fiainana. Amen. On va lire dans Ésaïe chapitre 45, versets 1 à 6. Ésaïe chapitre 45, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Voici ce que dit l'Éternel à celui qui a désigné par onction, à Kyrus, celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je t'ai équipé par le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin qu'on sache à l'est comme à l'ouest, dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Amen. Je vous invite à continuer la lecture dans Romains chapitre 12, versets 6 à 13. Romains chapitre 12, versets 6 à 13. Je lis au nom de Jésus. Nous avons reçu de Dieu des dons et ils sont différents pour chacun de nous. Alors si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord à la foi commune à tous.
Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Que votre amour soit vrai, détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patients dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Amen. Amahanana vaky teny dia angatahana fiangonana hitsangana. Hiarovakitsika ny filazantsara an'i Jesosy Kristy izay hita ao amin'ny Matthieu 2:20, anjifa 4:30 ka hatramin'ny 40. Matthieu 2:20, anjifa 4:30 ka hatramin'ny 40. Rehefa hita dia hiarovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny fariseo noho ny nandre fa napahasina ny sadoseo izy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafanay azy ka nanao hoe: mpampianatra, ny didy manao ahoana moa no lehibe eo amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy: tiavo an'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra mialohan'ny toriteny. Kristianina mafana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Izany loha hevitra ny fidin'ny sampanatily hoentiny makalaza ny isataonany, fa indrindra hoentiny koa mizara antsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanamasin'Andriamanitra ny hitaridarantsika, azontsika matakatra izany, ary indrindra azontsika manompo amin'ny kafanampo ny tompo. Petraka isika. Kristianina mafana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Raha jerentsika ireo vaky tenitelo izay nomenao antsika anio, dia misy fahamarinana telo izay tsara tsindriana ary hoentina sady mamperitreritra.
no entina manentana antsika ho amin'ny fanompona tompo. Ny voalohany a kirosy navelan'Andriamanitra hahafantatra azy fa tsy halala satria natao ny fiasana fitaovana ihany izy. Kirosy navelan'Andriamanitra hahafantatra azy fa tsy halala satria natao ny fiasana fitaovana ihany izy. Ny faharoa, ny kristianina kosa dia olona natsoan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy mba ho vavolombelona. Ny kristianina olona natsoan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy mba ho vavolombelona. Ary ny fahatelo, asesiky ny fitiavan'Andriamanitra ka miasa amin'ny fitiavana ny tena kristianina. Ny tena kristianina dia olona asesiky anatosiky ny fitiavan'Andriamanitra ka miasa ho azy. Voalohany ary kirosy navelan'Andriamanitra hafantatra azy fa tsy halala satria nataony fiasana fitaovana fotsiny ihany. Raha nanaraka tsara ny bokin'i Isaia mitantara ny fiantsoan'Andriamanitra ny kirosy isika dia ambaran'Andriamanitra ao ny maha-izy azy ny fiziny. Ilay Andriamanitra tompony zao rehetra zao manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Mifidy ny kirosy izay mpanjaka jendrisa, mpanjaka tsy manompo ilay Andriamanitra velona, saingy asain'Andriamanitra kosa manao ny sitrapony ary notendreny anatin'teraka ny lalàna. Zany ty kirosy zay azo lazaina koa fa anisan'ireo nitondra anaram-boninahitra. Ny anaram-boninahitra Kristy zany dia ny misy nalaim-panompon'i Jehova. Araka ny voalazako teo a fitaovana toy ny famaky, toy ny angady, toy ny pensily hazo, toy ny stylo ihany kirosy zay nentin'Andriamanitra naneo fa any Jehova ny tany rehetra sy zay rehetra eo aminy. Any Jehova ny tany sy zay rehetra ho aminy. Izao rehetra izao sonomponina ao aminy an'Andriamanitra anana ny fahefana ary azo nanaovana zay tiavany azy. Nataoko nahafantatra ianao izy saingy tsy nahalala satria inona ny teo mahalala? Ny teo mahalala manana fiangonana, manana firaisana. Tsy nanaraka an'Andriamanitra koa kirosy. Tsy nivadika ho amin'ny fivavahana araka ny lalàna Mosesy akory kirosy. Mijanona ihany ny mpanjaka jendrisa izy. Any Jehova ny tany zay rehetra ho aminy. Ary mbola marina teo amin'i Jesosy Kristy koa zany. Antsika ny tantaran'ilay zanak'Oriky zay nitengena rehefa niakatra teo amin'i Jerosalema izy ka naneo fa izy ny mpanjaka. Tsy fanomezana avy amin'ny mpianatra na avy amin'ny mpanaraka azy ity zanak'Oriky ity, fa zanak'Orikin'olona quelconque tany. Fa entin'i Jesosy ampisehoana fa anana ny fahefana na ny boriky na ny zanany na ny tompo anana ny fahefana. Fa isika kristianina kosa ambara fa olon'Andriamanitra, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ho Petera mba anambarantsika ny atsara le niantsontsika avy amin'ny maizina ary mitondra antsika ho amin'ny fahazavany mahagaga. Vavolombelon'ny fahazavan'Andriamanitra. Ary ny atao hoe vavolombelona moa dia antsika vava-olombelona. Io tena manontolo io zany manambara n'Andriamanitra ny fietsika, ny fijery, ny fiteny, ny asa. Manambara ny fahatsaran'Andriamanitra avokoa. Fananan'Andriamanitra fikariavana ka natsoiny sady natokany ho azy. Ary zany ny mahasamihafa antsika amin'ny kirosy. Saingy an'Andriamanitra ny mampiasa na dia ny zavatra heverina ho tsy misy aina, tsy misy hery azy mba hanehoany ny voninahiny.
fa isika kosa tsy fiasana maty tahaka izany, tsy tahaka ny famaky, tsy tahaka ny angady, tsy tahaka ny stylo, fa olombelona, olona velona. Ary zany raha teo ny antsoin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly, atinoro ny tenanareo ho fanatitra velona, tsy fanatitra maty, fanatitra velona. Ary zao rehetra zao an'Andriamanitra, zao rehetra zao asa tanan'Andriamanitra, mendrika no hoajaina, mendrika no kolokoloina. Ko ny tily dia vavolombelona zany, ka miezaka mampiseho fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, an'Andriamanitra ny zava-boary, na ny hazo, na ny vato, na ny rano, an'Andriamanitra ka tokony hajaina, tokony kojakojaina. Ary isika izao ny fitaovana velona ho amin'izany, ny tily ny vavolombelona ho amin'izany, ka mitaiza ny tararaka ho amin'ny fanajana sy ny fikojakojana ny asan'Andriamanitra, ny zava-boary. Faharoa, ny kristianina dia olona nantsoin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy mba ho vavolombelony, vavolombelony, satria zany tsy vavolomaty, tsy tahaka ny tsipinina, tahaka ny jentilisa, fa olona nantsoin'Andriamanitra ho an'ny tenany ka nasaina ny tena ho azy mba ho vato velona. Zany anabarany Petera azy, vato velona isika, fanatitra velona isika, fa tsy vato maty na fanatitra maty. Mpanao dômy dia malala amin'izany, inona ny hoe vato maty, isaina ho an'ny adversaire, tsy zany. Kontin'ny olon'ny Kristy isika, satria manana ny tompo ao anatintsika, ny tompo izay velona sy miasa amin'ny zavatra rehetra ao amintsika. Arak'izany dia marina loatra ny teny ambaran'ny Paoly hoe tsy za tsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Tena zany tokoa ve? Tena Kristy velona ato anatintsika tokoa ve no manosika antsika hijoro vavolombelona sy asa ny asany, sa fombafomba fotsiny ihany, sa filantoerana, sa filangononana, sa tena hisehoanany fizina ny mahizao aho, zany ve? Sa Kristy manosika, Kristy manosika. Fa zay minao ny tompo ny asa ataoko no ataony koa. Zao no toko 7 teny faharoa. Zao anefa zarazarain'Andriamanitra ho amin'ny mpino ny fahaizana sy ny fahefana mba tsy havonavonantsika. Raha ny pastera dôlo manko ny zavatra rehetra dia pastera zany ny tena lavaka, ary mety izy mihitsy azo notopoina, saingy tsy zany. Raha vitan'ny président na vitan'ny dekôna dôlo manko ny zavatra rehetra dia mety afaka ireare ary adina mihitsy azy isisiana niditra dekôna, fa ao no mahavita azy, tsy riavina, tsisy mahavita azy, ka felona tanteraka isika amin'ny mahonana antsika. Fa no zarazarain'Andriamanitra ary zany nombara ny vakitentsika fa mila fanetretelo zany, ka manaja ny fanomezana ny hafa, fa manaja ihany koa ny fanomezana ho an'ny tena. Tsy misy felona tanteraka na iray azy, na izany azy dia feno kosa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana izay nomenantsika. Malala zany tsara angamba ireo izay manana ataontsika hoe esprit scientifique fotsiny, misy manana an'izany, za malala amin'izany, havanana zany raha miresaka scientifique, fa rehefa alefanao any amin'ny littéraire tsy misy ny any tenina manoratra tsy hainy. Zay nomena azy ka, ary tsy azo rabirabiana amin'izany izy satria zay le fanomezam-pahasoavana. Misy kosanay nomeny any mekilana, mahay mandahatra, mahay miteny, mahay, kanefa tsy misy mihitsy. Raha saina hoe itireny racine carré de 4 raha mety tsaina, tsy maintsy mijery calculette. Zany mila arak'izany mahalala tsara inona ny fanomezam-pahasoavana nomena
mila ajaina tsara ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsona ny tena, mila ajaina tsara ka mila manompo zany, manompo amin'ny alalan'izany azafady amin'ny fo, tsy hoe amin'ny hafanam-po fa amin'ny risito. Ka dia tokony tanterahana amin'ny fanahy ny zavatra rehetra. Zao ny lazany Paoly azy eto araka ny vakitentsika. Raha misy manana fanomezam-pahasoavana, ilà zavatra avy amin'Andriamanitra, aoka anao zany mifanaraka amin'ny finoana. Misy olona dia tokoteny satria manam-polazaina. Manakalahdy no ameo pilipitra hitoriko teny. Tsy riava. Raha misy te ilà zavatra avy amin'Andriamanitra, aoka avy amin'ny finoana. Arezana ny vozana ny finoana, avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Olona feno ny tenin'Andriamanitra, olona mahafeno ny tenin'Andriamanitra, olona afaka mizara ny tenin'Andriamanitra. Zany ny olona makataka pilipitra fa tsy olona manam-polazaina. Samy manam-polazaina to. Samy manam-polazaina. Manatsy. Raha misy manana fanomezam-pahasoavana anompo, aoka izy anompo. Sika rehetra dia samy mianto tena daholo ny mpanompon'Andriamanitra. Fa moa ve tena ao anatin'ny fanahy fanompona? Tena rehetra fanahy fanompona, tsy manao zay tiako. Fa manao zay tia ny ilay tompoko. Misy mifidifidy. Raha izao dia ataoka, raha izao ko zako saviana ho an'io. Za manana ny anjako, za manana ny terako, za manana ny famoniko, za manana ny voninahiko. Ahoana ny anaovako an'izany? Raha manompo dia aoka amin'ny fanompoana. Aoka tsy hamitaka tena sika namitaka ny olona namitaka n'Andriamanitra. Raha anao ny fanompoana dia tokony amin'ny raha anompo dia aoka amin'ny fanompoana. Raha mampianatra, aoka amin'ny pédagogie. Misy ny sasany tia mpianatra satria tia ampita zavatra fotsiny. Fa ka mianatra. Ianarana eny izany pédagogie zany. Ahoana ny fampitana ity teny ity na ity afatra ity amin'ny karazan'olona tahaka izao, amin'ny karazan'olona tahaka itsy, amin'ny ankizy, amin'ny tanora, amin'ny lehibe. Ianarana zany. Ary tombony zany fa tsy atao fotsiny, zany mba tia mpianatra. Dia mahazo grady, tsy riavana. Dia arakaraka zany ty mpananitra dia aoka mba ho amin'ny fananarana. Manolo manam-pahendreny zany mananatra zany. Ny mpizara dia aoka amin'ny fahatsoampo. Misy koa manko mizara fa teseho fotsiny. Za le nanomeny iny, ratsy za iny. Aoka amin'ny fahatsoampo. Sy ny sisa. Raha fitinina dia zao. Mila rigueur ny asan'Andriamanitra. Ary noho izany ny mpanompon'Andriamanitra dia olona rigoureux, sarotiny ny amin'ny fanahiny zavatra izay entiny miasa ny asan'Andriamanitra. Sarotiny amin'ny fanahy ny fanompoana izay entiny manatanteraka ny fanompoana. Hoy ny soratra masina, ho voaozina izay manao tsiramina foana ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy. Jeremia 7:1-4. Voaozina ny olona izay manao tsiramina foana ny asa nasaina amin'Andriamanitra natao. Mila mitanina amin'izany isika. Na ny mpitandrina zany, na ny olona zany, na ny dekona zany, na ny komity zany, na ny tompona andraikitra isaky tokony zany. Ary ny tily. Zany no aizany tily manavaka tsara ity mpanabe. Ny ufana tamin'izany ary manaja ny fanahin'izany. Reto ray aman-dreny ary dia mitondra ny ankizy sy miakadire ny ankizy ho amin'izany. Mitaiza ny ankizy sy ny tanora mba olona tompona andraikitra, manana rigueur, tsy manao kitoto. Zany ny tily. Sady mahay manaja ny mpahary, no mahay manaja ny zavaboary, ary mahay manaja ny asa fanompoana izay atao. Fahatelo, asesiky ny fitiavana an'Andriamanitra ka miasa amin'ny fitiavana ny kristiana. Voalaza ny soratra masina ry avana fa Andriamanitra dia fitiavana. Jaona 2:4, ny andinin'ny 7:1. Izay nanompo tena ho an'Andriamanitra ka nandray an'i Kristy ho teraka ao aminy dia ambarany soratra masina fa nandray ny fanahy masina. Ary misy zava-mahagaga tanterahan'ny fanahy masina be dia be. Fa ny anankiray ihany izay singaniny eto dia izao. Ambarany Paoly apôstôly ao amin'ny Romana 5:5. Fa io fanahy masina io nanotsaka ny fitiavana
reo entina mitian'andriamanitra daholo, reo entina manompo an'andriamanitra daholo. Ny any sasany misainy any, ny any sasany mitenany any. Ny tena manontolo mombanao manontolo entina manompo ny tompo. Io no antsoina hoe le dimension holistique de l'homme. Ary rehefa feno fitiavan'andriamanitra io dia afaka mitiny namana tahaka ny tena. Afaka mitiny namana tahaka ny tena. Fa na io reny azy io nge hoe tina ny zanaka fa rehefa manaiky nomakifika. Wow! Tsy zay le fitiavan'andriamanitra. Dia ho jaona hoe aoka tsy ho tia milela sy miteny fotsiny sika. Aoka tsy ho tia mifihetseham-po fotsiny sika, zany no dikany. Fa amin'ny asa sy ny marina, asehoy amin'ny asa sy ny marina fa fitiavana agapeny ao aminao. Io fitiavana io nanerany Paoly, tsy maintsy mitory ny filazantsara ao izy. Fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Fa ny fitiavan'ny Kristiny manery anay. Ho ihany izy. Fitiavan'ny Kristiny manery anay. Ka dia fitiavana tsy mamela hitazam-potsiny. Fitiavana zay tsy mahatonga anao ihany fa tsy manao ninonino. Fa fitiavana zay ahatsiarovanao fa zany no antom-pisina. Lozako. Raha jerena ny teny fototra dia zao no lazainy hoe foana ny maha izy ahy manokana, foana ny maha izy ahy manontolo raha tsy mitolo ny filazantsara. Araka izany ry havana dia tsy hafanam-po na elitany ny fihetseham-po vetivety na miovaova no manosika ny olona. Tena kristianina nompo sy asa ao amin'ny tompo. Fa tosiky ny fitiavana, le fitiavana tena izy. Le fitiavana zay fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsampatsika iainantsika ary indrindra akasitrantsika azy. Babon'izany fitiavana izany isika. Dia tsy mety raha tsy manompo tena. Tsy mety raha tsy manompo. Ka tsy fanompona indraikitra. Fa fanompona izay mahatonga anao vokatra be. Vokatra izay hitanao tompo ary ekeny fa votodrana. Sambatra ianao raha tahaka izany. Fa tsara ary akasitrahana tompo ny asa. Satria ho ny tompo amin'ny mpanompo matoky. Ho amin'ny mpanompo izay tena manompo araky ny risiko, araky ny tosiky ny fitiavana. Tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao tendreko mpanapaka ny be. Olona matoky amin'ny fitiavana, anika olona miasa ny asan'ny fitiavana zay mino any tompo ny asa bakoly. Toy izany eny ny asan'ny ty. Ary toy izany koa ny asan'ny tsika rehetra eo anivon'ny fiangonana. Ahatonga antsika ho mpanompo matoky ary omeny tompo antsika misafibolina ny fiainana mendrika ny mpanompo matoky. Raiso ny fitany. Dia ao aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ameno anareo amin'ny finoana velona. Ary ameno ny fonareo amin'ny fitiavana tsy mihatsara velantsika. Ka nananareo risy anompo hatramin'ny farany anaraka an'i Jesosy Kristy ilay sady modely no heny miasa ato anatintsika. Matoky ilay miantso anareo. Izy hatanteraka izany araka ny fiantsonana. Amen. Petraka.
Eo am-pitsanganana no hiaraka hanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika hanamafy ny hafatra atao amin'ny toriteny fa vony isika fanafo amin'ny fanompoana ny tompo ka ny fanekempinoana faharoa no hiarahantsika manoana. Isika mino an'Andriamanitra raitsi-toa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an'i Jesosy Kristy Tompo iray
janahilay tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pôntia Pilato izy. Nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanana iray. Avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsahana sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, isika mino fiangonana iray, miorina amin'ny fanambarany apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsangana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny mangataka ny tompona anjara amin'ny filazandrara hiakatrety. Ny mpitandrina sy ny komité FPMA Toulouse dia faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady tompon'ny asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio Zakabe nasionaly. Mampandre antsika fa ho tanterana ny 4 sy ny 5 novambra ho avy izao en distanciel Zoom zany ny Zakabe nasionaly. Vaovao tafo filazana manjo, fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo. Ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Ko amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Romanina 4:12 ny 9:9. Mampandre ny fiangonana izahay ny vodiana mandry ny ava-malalanay Rajery Rivo teto Toulouse ny alakamisy 7 oktobra 2020 sy 20. Ho ny vadiny Rajery Olonirina, ny zanany Rajery Tovisoa Gabriel, ny ray aman-dreniny Rajery Alfred sy Olga, ny rafojany Ratovinirina Ralalary John sy Angeline Lydia, ny iray tapo aminy Rakota Ardrazaka Ramy sy Rajery Cecilia Menada sy ny vady aman-janany, ny ray tapo amin'ny vadiny Ralalary John Fensoa Menada sy ny vady aman-janany. Ho fampaherezana ny fianakaviana, ny fiangonana dia hanatanteraka ny fitsapana alahelo sy ny famangina amin'ny alalan'ny fehi-pihavanana androany amin'ny 10 ora sasany ariva ao amin'ny tokantranon'ny Rakota Ardrazaka Ramy sy Cecilia 2 bis allée des Églantines 31 520 Ramonville. Ny alakamisy 20 oktobra amin'ny 2 ora tolakandro no anaterana ny razana any amin'ny crématorium Villefranche de Lauragais, chemin du Pastel 31 290 Villefranche de Lauragais. Feno mazava dia efa miomina isika amin'ny save the date mikasika ny concert FNM ny asabotsy 20 novambra. Sekoly ny tenin'Andriamanitra, ny répétition amin'ny fankalazana ny Noely dia manomboka amin'ny asabotsy 20 oktobra amin'ny 3 ora sy 5 ka hatramin'ny 4 ora sy 5 tolakandro eto amin'ny Vieux Temple ao aorian'ny fitoam-bavaky ny trano fiangonana. Ny alahady 17 oktobra heriny anio dia tsy misy ny fampianarana STA. Isy fifidianana diakonina ary manomboka amin'ny 10 ora ny culte. Fifidianana diakonina 14 sy 20, 15 sy 20 arak'izay efa voalaza teo dia atao ny 17 oktobra 13 sy 20 ny fifidianana diakonina. Mifarana androany koa ny fanavaozana ny lisitry ny mpandray ka iangaviana isika merina ilay formulaire de recensement any amin'ny tompona andraikitra ho an'izay mbola tsy nanao izany. Fandraisana ny vaovao
Ny fandraisana ireo vaovao tonga teto Toulouse tamin'ny 10 Desambra 2024 ka hatramin'izao dia ho tanterahana ny alahady 10 Novambra 2024 ka raha tafiditra amin'izany tsika dia angaviana mba hanantona ny dekona. Katekomenina misy ny fampianarana katekomenina raha hariva amin'ny efatrora tolakandro eto amin'ny Vieux Temple. Fotoam-bavaka ny trano fiangonana, raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Salamo 7:20 andininy voalohany. Ao anatin'ny fiatrehantsika ny fiangonana tetika asa trano fiangonana dia mampatsiahy fa misy fotoam-bavaka isam-bolana hitondrantsika izany tetika asa izany eo amin'ny tompo ary andraisantsika ny sitrapony ao anatin'izany. Ko antsoina fiangonana manontolo ho tonga natrika ny fotoam-bavaka ny sabotsy 20 Oktobra 2024 amin'ny 2 tolakandro eto amin'ny Vieux Temple. Rakitra sy adidy ary vinatra amin'ny fiangonana. Mbola mampirisika asika hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'ny rakitra sy adidy dia somary nidina tatoato sy ny fanohanana ny vinatra ny fiangonana. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata 14 Oktobra amin'ny fitora sasany hariva amin'ny alalan'ny Zoom izany en distanciel. Permanence. Misy ny permanence ampitatra ny talata amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro tsy miato, journée continue izany, ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompona anjara fanadiovana ny trano fiangonana io dia ny feon'ny mazava sy ny endrim-peo. Diarim-piangonana. Ny fampoam-pivavahana manaraka dia amin'ny alahady 7 Oktobra heriny anio arak'izay voalaza teo ka eto amin'ny Vieux Temple ary manomboka amin'ny 10 maraina. Isy fifidianana dekona koa amin'izany. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misy fanampim-baovao kely azafady, nisy nanadino baiboly teto am-piangonana, misy anarana ato mba angaviana hanantona ny dekona raha ianao ny tompon'ny baiboly dia Rabe miakatra tiana mandresy ony malala. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo sy amin'ny anaran'ny tompon'andraikitry ny fiangonana. Fanamafisana ihany amin'ny herin'ny anio zany no tanterahana ny fifidianana na ny fanavaozana ny dekona eto amin'ny fiangonana. Manomboka amin'ny 10 ny fanampom-pivavahana amin'ny 10 fa tsy amin'ny 10 sasany. Ary dia tsy misy arak'izany ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra. Izay tiana ampitaina indrindra amintsika dia ny trotro-ambavaka izany fotoana izany. Araka ny lazainantsika tsy fifidianana demokratika io fa fifidianana araka ny tenin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny discernement. Noho izany ny fitotranam-bavaka izany fotoana izany sy ny fametrantsika ny tenantsika izay olona ho fiditsika dia zava-dehibe ao anatin'izany. Misy ihany ilay brochure nizaraina ilay hoe tsara ho fantatra ny amin'ny dekona alohan'ny fifidianana azy, tsara raha mba mamaky an'iny tsika mialoha ny anatanterana ny fifidianana. Farany sambany tamin'ity taona ity ka ny oatra noho ny isan'ny dekona ilaina ny soratra anarana. Zava-dehibe zany, asan'ny fanahy masony zany. Ka ampitaina amintsika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vala ny listr'ireo dekonireo farafatarany amin'ny sabotsy. Tsy alefa mialomba tsy hanaovantsika propagandy. Na tonga antsika koa heritreritra le olona fa tsy hisaintsaina hivavaka. Noho izany alefa amin'ny fotoana farany nefa mba fantatsika mialoha koa. Azahoantsika manao ny safidy ka tsy etontsika vao hoe eto kosena, eto tsy kosena, fa mba mivonina ao amin'izany tsika rehefa tonga amin'ny alahady izao. Ka dia izay ny vaovao azo ambarantsika mikasika ny fifidianana dekona. Ary farany dia fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay manatrika. Arabaina manokana ny solitena nasionaly ny Sampanatily izay tonga manatrika antsika amin'ny fanokafana ny taompitaizana 3:20 4:20. Mankataka anareo mianadahy mba hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana dia faly izay mandray anareo. Sanatria akory raha mitodika aminareo tsy te hibikabika fa te hiteny aminareo tonga soa. Ka dia mampahery anareo zay amin'ny andraikitra lehibe izay tananareo amin'ny fitaizana ny ankizy sy ny tanora. Amin'ny
fitaizana skoty ka dia andriamanitry ny fahasoavana ane mbola hitarika anareo mandrakariva ny miainareo izay ilainareo azahoanareo matateraka tsara zany asa sarobidy zany misaotra tompoko de misy amintsika koa zao vao tonga eto a mandalo na onina angatana mba hitsangana tompoko arabaina ny anaran'ny fiangonana ary tsofondrano amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. De faly indrindra zay miarahaba anareo sy mandray anareo tonga soa eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Tranon'Andriamanitra ty ary misy tranon'Andriamanitra hafa zay azonareo naleny fa de nifidy araka aminay anareo. Misaotra indrindra tompoko, makasitraka tompoko. Le Andriamanitra ny fiadanana zay nitantana anareo tonga soa eto, izy ny atanteraka tsara. Ny antony nahatongavanareo eto, na eto Toulouse zany na eto amin'ny fiangonana. Ary izy mbola androtsaka aminareo ny fitahiny mananambiampy, ny fahasoavany, ary indrindra hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra sy hitarika anareo amin'ny fahazavan'ny tavany. Dia maniry soa indrindra zay tompoko. Ary raha misy ilanareo aza misalasala manatona ny dekona na manatona ny mpitandrina. Ary tsarovy fa na oviana anareo ny mandalo eto. Na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. De misaotra indrindra tompoko, makasitraka. De afaka mipetraka nareo. Iroso amin'ny fanatitra isika ry havana dia tiana ny manamafy hoe nisy valopony zaraina omaly ka ho an'izay mbola te handray anjara amin'izany ho fanohanana ny asan'Andriamanitra napetrany ho an'ny sampanatily dia manasanao handrotsaka izany etsy am-pivoahana. Ho ireo tsy nitondra lelavola dia misy ny panier connecté ety anoloana dia tsarovantsika foana fa ny manome tsy antery fa ny fifaliana no ankasitran'Andriamanitra ary saotra anareo sahady izahay amin'izany. Eo am-panatanterahana rakitra dia ataontsika ny hira fa 720. Tena sambatra
e dia mamerina indray ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra sy misaotra amin'izao fanotronana ny fanokafana ny taom-panabeazana ho antily izao. Anomboana azy a dia ho atolotro ho antsika fiangonana ireo mpanabe hiatrika ity taona vaovao ity indray 2023-2024 dia ho asesiko avy eo amin'ny sampana mavo izany. Mangataka any ao amin'ny sampana mavo misy ny Rakoto ny aina na sandratry ny afo izoro na Akela. Manampy azy eo amin'ny sampana mavo ihany misy any Andria Miaja Mitony, izy no Balo. Dia mbola manaraka azy eo ihany sampana mavo Razafy Manantsoa ny Arivola, izy no Bagera. Dia ao amin'ny sampana maitso indray isika misy any Ranarivelo Ranto Mianta, chef-taine ao amin'ny éclaireur éclaireuse. Dia misy any mametraka amin'ny fialatsiny moa satria noho ny aretina tsy fahasalamana fiavaka nanatrika eto i chef-taine Rary Tsiferana na Diavola ao amin'ny sampana maitso ihany koa izy. Manaraka azy eo amin'ny sampana mena misy any Rasoa Rahona Ajanirina. Mpiandraikitra ao amin'ny sampana mena. Ireo no mpiandraikitra tao amin'ny sampana tily amin'ny ity taona ho avy ity. Ny angatanay aminareo Ray Aman-dreny Tilitra Nainy Sakaiza ary ny fiangonana Ray Manontolo dia ny fanohanana azy ireo amin'ny andraikiny. Tena mafy ny andraikitry ny mpiandraikitra ary misy fiteny izay moa hoe tsy sarotra ohatran'ny ny asan'ny mpiandraikitra fa tsisy mahafinaritra ohatran'ny ny asan'ny mpiandraikitra. Ary ao anatin'izany ny fanohananareo no angatanay aminareo toany izy ireo. Dia mangataka ary ny louveteau, les louveteaux et les louvettes, je vous demande de se lever. Les louveteaux et louvettes, voici vos responsables, Kela, Balou, Bagera. Écoutez-les et obéissez-les. Et vous serez des bonnes louvettes et intily un jour. Mpiandraikitra louveteau, ireo ny andianse, avonjeo ny andianse. Maintenant, je demande aux éclaireurs et éclaireuses de se lever. Les éclaireurs et éclaireuses, voici vos responsables. Écoutez-les et obéissez-les, vous serez des bonnes et des tily toujours prêts. Mpiandraikitra vonjeo ny beazanse. Mangataka ny mpiandalana hitsangana any sampana mena. Ry mpiandalana, io no mpiandraikitrareo, io no zokiolonareo, dia noho tsara izy dia arao izay teniny dia ho tonga olombanona sy tompona andraikitra tokoa nareo eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina amin'izay misy nareo rehetra. Ry mpiandraikitra vonjeo ny beazana. Afaka mipetraka ianareo. Dia mangataka ny olon-tena ao amin'ny komity mpivondronana, président ny komity mpivondronana hiakatra ety. Ravana malala ao amin'ny tompo, mialatsiny mandray fitenenana fohy, misolo-tena ny sampana tily komity mpivondronana capitale Toulouse. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany dia tanteraka soamatsara izao isan-taona ny sampana tily izao, sady fanokafana indray ny tao-panabeazana 7 amby 20 sy 2 arivo
420. Journée copain nalalao Ankalamanjana niarahany zaza sy tanora beazina sy ankizy maro tany amin'ny jardin japonais no nanomboana izany omaly. Omaly hariva kosa dia nikarakara rindrakira ny tanterahany tarika vonjy zahay teto amin'ny Vieux Temple. Tsy afaka nijanona hiaraka hiangona amintsika izy ireo noho ny alafiran'ny toerana nodiny fa mampita ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho an'ny fiangonana manontolo ary mankasitraka ny fandraisana sy fiaramiasa taminy omaly. Olona niisa 900 no nisoratra anarana ho avy kanefa maro tamin'ireo no tsy tonga. Fa ho an'izay teto kosa dia mino sy mananteny izay sampanatily fa tena nitondra zavatsoa anareo nahazo vatsim-panahy hitondra vokatra tsara ny fizarana sy ny fitoriana ny filazantsara nataony ho antsika ary misaotra indrindra anareo rehetra tonga maly zahay na ny ankizy tany amin'ny journée copain na ny tonga teto amin'ny Vieux Temple tamin'ny rindrakira fa raha nikarakara zahay nefa tsy notrononareo dia nangahiahy teto fotsiny. Androany dia mbola hotrononareo maro be miompo-poa mampanahy amin'izao fanompoam-pivavahana izao dia hitondrana ambavaka manokana ny sampanatily isaoranay manokana ianareo solotena ny komity nasionaly sy ny ekipa mpanabe nasionaly izay tonga manatrika etona. Ny antily moa ry havana dia misy rafitra roa miara-miasa amin'ny fanatanterahana ny fanompoana. Eto anivon'ny tafo ohatra dia misy ny komity mpivondronana izany hoe ny birao sampana raha izay no mahazatra antsika dia misy ireo mpiandraikitra izay tarihany toniany komity mpivondronana atsotsika hoe CGL izay arak'izany anarana izany dia izy ireo no efa niofana sy niomana tamin'ny fitazana skoty. Misoloteny eto izany ireo rafitra nasionaly roa ireo satria mety tsy mazava amintsika hoe fa maninona misy komity nasionaly misy ekipa nasionaly dia izay no anazavana fohy an'izay. Dia misaotra anareo tamin'ny fandavantenanareo tsy nalavitany fa tonga manotrina anay amin'izao fotoan'izao mitondra fiofanana ihany koa ho an'ny mpiandraikitra eto Toulouse. Misaotra an'Andriamanitra lehibe zahay ary misaotra sy mankasitraka anareo rehetra izay nanohana anay sy nanampy anay tamin'ny fomba maro isan-karazany samy nanao izay tandrifiny aviavy nanatanterahana ty isa-taona ity. Misaotra ny mpitandrina sy ny komity ny fiangonana, ny loholona, ny tondra ny afatry ny soratra masina ho anay maly, ianareo sampana 7 hafa, ianareo vondronasa 4, ery sy fifaliana lehibe ho anay sampana tily, ny niarany asa taminareo nafahantsika naneo ny fiombonana teto anivon'ny fiangonana. Misaotra tamin'ny fanoloran-tenanareo rehetra, ny fitondranareo ambavaka, ny fandavantenanareo, ny vola laninareo, ny fotoana foinareo, ny traikefa nozarainareo ary ny fitiavana nasehonareo. Andriamanitra manakarepahasoavana ny amalifity anareo tsirairay avy. Mastoka aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo. Romanina 12:12. Tsy amerina ny toriteny intsony fa izany teny izany no entinay ampahirezana antsika rehetra manoloana ny fiantsona sy ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo ny tsirairay. Io teny io moa dia nomen'ny tompo anay sampanatily hamakivakiana indray tsy isa-taon'ity fotsiny fa ny tao-panabeazana vaovao. 15 taona lasa izao ry havana, 15 taona lasa toy izao dia teo am-pikarakarana, teo am-piomanana tamin'ny fankalazana ny jobily fa 15 taona ny orenany ny FPMA ary ny tafy Toulouse dia isan'ireo tafy 5 nanorina ny FPMA. Izany fankalazana izany dia natao tamin'ny taona 2009. 15 taona lasa toy izao koa dia teo am-pikarakarana mafy ny ijoroan'ny sampanatily koa ny teto anivon'ny fiangonana ny FPMA Toulouse sy ireo mpanompon'Andriamanitra notendreny tamin'izany. Ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny 12 febroary 2007 ny sampanatily fivondronana Capitole Toulouse. Izany no antony ankalazanay izany tsingeritaona fa 15 izany mandritra ity tao-panabeazana ity. Mbola isy ihany moa ny fotoana namarian'izany manokana fa anio dia fifaliana ho anay ny mizara izany fahasoavan-dehibe izany ho an'ny fiangonana.
Arak'izany dia raisinay ilay loha hevitra teny faneva hoe aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo mba hiantefa manokana ho an'ny fianakaviam-ben'ny tily. Ianareo mpiandraikitra iredareda hatrany anie ny afon'ny fanompoana izay ao anatinareo amin'ny fitazana ny zandrikely nomeny Jesosy ho adidinareo. Ho an'ny zaza beazina, ho faly sy azoto lalandavana ese, ho vonina mandrakariva amin'ny fianana skoto izay iriny indrindra, ho vona fafo tao amin'ny se, ahatratraranareo tanjon'ny skotisma, dia mba hahatonga ny se olon-dehibe tena mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy, araka ny Efesianina 4:13, ka ho lasa olon-dehibe tompona andraikitra, andry ny fiangonana, andry ny fiarahamonina, andry ny fianakaviana, andry ny fiangonana. Ho an'ny tily tranainy, tily indray andro, tily mandrakizay, ka na tsy amperina antsony azy se, dia mitoetra foana ilay antso masokoty ary afana fo sy azoto hatrany amin'ny fanompoana rehefa misy antso manokana mety efa mise avy amin'ny fikambanana. Ho an'ny ray aman-dreny rehetra, isika no natsoin'ny tompo hampandroso ny fikambanana, hampandeha tsara ny asany. Isika no manome sy mitady ireo fahafanana moyen rehetra ilain'ny mpanabe amin'ny fitazanany zanatsika mba hampahomby ny asa ataon'ny mpiandraikitra. Ho aza malaina, aoka fanafo amin'izany fanompoana izany isika, fa tena tsy foana tsy akory ny fikelezanaina ao amin'ny tompo. Ry fiangonana malala, ny sorotr'asam-piangonantsika manoloana ny vinangeza-be napetraky ny tompo tamintsika, ny amin'ny fahazahoana trano fiangonana dia hoe ndao isika hitsangana ka hanangana. Nehemia 2:17. Amin'ny herinandroany isika hifidy ny diakona hiasa ho an'ny 2 taona manaraka. Dia tsy ho ela koa ao aorianan'izany dia hifidy ny birao any sampantsika. Ny sampana tily dia tena mila mpiara-miasa maro, koa manao antso avo amintsika mba hanatevin-daharana hanabevo ny fikambanana. Koa Jesosy Kristy tompontsika nie, tena hikasika ny fotsika manokana androany mba tena haka fanapahan-kevitra isika, hafanafo amin'ny fanompoana ny tompo, amin'ny antsony avy, amin'ny fanomezam-pahasoavany avy, ka isika izao tokoa no hitsangana sy hanangana satria isika tempolo velon'Andriamanitra hitoeran'ny fanahy masina. Dia ho azy Andriamanitra irerany nitera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Manasa ny flou comité national. Ry havana malala eto amin'ny FPMA Toulouse ifaly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Mitondra ny hafatra ny tenako amin'ny anaran'ny birao nasionalin'ny Sampanatily ary magaga tokoa ny tompo, lehibe ny tompo satria mahay miteny. Mialatsiny fa ataoko amin'ny teny frantsay ilay izy mba hazava tsara. Azo atao amin'ny teny gasy izany. Magaga ny tompo satria teny ray ihany no ampitahiny amin'ny sy apetrany amponintsika rehetra, tsy ny mpanompony izay mitondra teny ary tsy ny eto ihany fa ny hatrany Madagasikara aza. Ny ao amin'ny ohabolana toko 2024 dia hoe zaro amin'ny lalany tokony alehany ny zaza. Ny ao amin'ny ny hitantsika teo dia ny Romanina toko 12:12 hoe un chrétien fervent dans son ministère, un chrétien rempli d'ardeur pour le service. Ary ny Jakoba toko 2:17 dia hoe une foi sans les actes est morte. Zany hoe ny finoana dia arahan'asa ary dia mbola kely isika dia mampianatra ny ankizy ny finoana ao amin'ny STA. Ny STA zany no ianarana ny finoana ary ao amin'ny tily no ianarana ny asa. Vao tamin'ny maraina vao eo no henoko hoe nisy tamin'ny ray maraina vao tonga tao an-trano no le zavatra rehetra natao alina
nefa dia tamin'ny valo sasany maraina dia efa feno ankizy tatsy ambadika tatsy mamofo karoty sy mitetika concombre manapaka mofo. Zay les services. Zay le rempli d'ardeur dans le service. Ary arareo tokoa eto izany ny hitondra ny vaovao avy amin'ny nasionaly. Ny vaovao lehibe dia ny fahazatotaona izay ankalazaina amin'ny taona 2024 izany hoe fahasoavana miampy fahasoavana 20 taona ny Tily eto Toulouse ary 100 taona no nitsanganan'ny Tily tany Madagasikara. Ary ny mahagaga dia ny thème n'io 100 taona io dia ny moto faharoa ny toko fahefatra ny 15 dia misy hoe tanterao ny fanomponao. Herina foana izany ilay fanompoana. Dia nefa tsy maintsy misy izany ilay finoana arahana fanompoana. Noho izany aloha tsy tokony hisy ankizy eo amin'ny sampana Tily izay tsy manao STA. Zay izany. Vaovao manaraka izany mameno an'izay fa 100 taona ho ankalazaina amin'ny taona manaraka izay ny fanokafana ofisialy ny fahazatoana dia ny sabotsy 17 ny volana janoary amin'ny 2 ratolakandro ho tanterahana any Paris izy io ary fitaovam-pivavahana iraisan'ny FPMA, ny FJKM, ny FLM, ny Anglikana, izany hoe izay fiangonana rehetra misy Tily dia miaraka hanokatra an'io fa 100 taona io. Isy ny fotoana iarahana manaraka karazana sortie izany mandritra ny enim-bolana voalohany amin'ny taona 2024 fa ny daty efa tsara raisitsika teny izao izany dia ny lasy lehibe. Donc misy lasy lehibe anankiroa, ny Grand Camp aty à Frantsa mankalaza an'io 100 taona io dia ny 15 ka hatramin'ny 20 ny volana Jolay. Donc le Grand Camp 100e en France se déroulera du 15 au 21 juillet 2024, donc dans le département 71, le Breuil, château du Breuil, izay moa ilay toerana ary ny gare TGV akaiky indrindra azy dia le Creusot. Zay no vaovao nasionaly. Vaovao hafa koa dia tanteraka tamin'ny 17 septambra lasa teo ny fanavaozana ny ekipa nasionaly izany hoe ny ekipa mpanabe fa eo amin'ny rafitra nasionaly. Lany tamin'izany i Salano Manonga no anarana skoto na i Aingo Rahirson. Zay izany no filoha nasionaly vaovao ary Miora Ramananirina no anaty ekipa izany izay tonga eto tantsoroka ny ekipa mpanabe nasionaly izay andrefy tenenana aorinan'izao. Ka dia amin'ny anaran'ny komite nasionaly, amin'ny anaran'ny birao ny rafitra nasionaly rehetra no hiarabana antsika eto Toulouse sy hanonana fiadanana ary hiarabana antsika tamin'ny sokafan'izao taom-panabeazan'izao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Mangataka ny solotena avy amin'ny ekipa nasionaly dia ny solotena ny komite ny fiangonana ary ny mpitandrana ny tonga dia mifanesy mandray fitenenana. Ry fiangonana eto Toulouse faly miaraba anareo ny tenako amin'ny anaran'ny ekipa nasionaly ny Tily France. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika no izao fotoana nomeny antsika izao ahafahana miombona indray metraka an-tanany an'ity taom-panabeazana vaovao ity ho an'ny fivondronana eto Toulouse Capitole. Misaotra anareo ihany koa amin'ny fandraisana izay nataonareo faly dia faly tokoa manatrika anareo amin'izao fotoan-dehibe izao ary
faly satria afaka nifampijinika niaraka taminareo ihany koa. Finaritra ery zahay satria hita hoe sampana velona tokoa ny sampanatily eto anivon'ny fiangonana ary tsikitsikitsiky ihany ensika ihany fiainam-pifaliana mahaliana ho tena tiana fo falifaly eny raha voatrany ka hisononoka ery ny fiainana. Ry fiangonana eto a-Toulouse ireny hitanareo teo reny ny tony sy mpiandraikitra reo. Izy ireny no miara-misalahy amin'ny fiangonana amin'ny fanabeazana ireo ankizy beazina eto anivon'ny fiangonana FPM Toulouse. Dia samvavolombelona isika ny amin'ny fandraisana andraikitra an'izy ireo nijoro tetỳ aloha tetỳ zareo, izany hoe engagement be ho an'ny zareo iny teo iny iarahantsika nahita teo hoe reny zareo reny. Ka ny angatany aminareo dia ny anohananareo azy ireny amin'ny ofana fa indrindrandrindra amin'ny fitondrana am-bavaka satria asan'Andriamanitra ny atao tsy amin'ny herin'ny tenany ihany fa Andriamanitra no manafiry azy ireo. Dia ny ekipa nasionaly mirary soanareo mirary taom-panabeazana feno fahombiazana ary ho taona feno tsiky sy fifaliana ary fampizarana ny ity taom-panabeazana ity. Saotra indrindra tokoa. Miarabany fiangonana. Ny filohan'ny fiangonana moa dia tsy eto an-toerana no ny adidy eo amin'ny fianakaviana ary dia mpamiray fo saina amin'ny sampanatily amin'izao andro malaza ho anareo izao. Napetrany amiko ny fandraisana fitenenana iarabananareo sampana amin'ny anaran'ny fiangonana. Arabaina ary sampanatily nahatratra izao 5 taona izao tsy ny fanokafana ny taom-pitaizana vaovao. Miarapaly ary misaotra an'Andriamanitra amin'ny izay fiangonana noho ny fitantanany izany hatramin'izay anareo. Iaritehaka sika fiangonana ho mariky ny fankasitrantsika ny tompontsika ny amin'izany rehetra izany. Ny firaretsoa dia araka ny teny izay efa nisafidinareo dia ahafana fo mandrakariva amin'ny fanompoana ny tompony ka hitombo sy haharitra ka hatratra indray ny 12 taona manaraka izay efa petraky ny tompo eo amin'ny Ho antsika fiangonana kosa dia andeha anohana mandrakariva ny asan'ny sampana ahafahan'izy ireo mitombo ary manatanteraka tsara ny asa fanompony izay efa napetraky ny tompo eo aminy. Ary efa rentsika teo ny antso nataon'izy ireo ho aza misalasala manatevin-daharana. Mianjarako dia mivavaka ho an'ny sampanatily iseho antsika rehetra. Na ireo izay nandray fitaizana tao amin'ny sampanatily izany na ireo izay mbola eo miatrika izany amin'izao fotoana izao. Ka mangataka antsika rehetra izay ao amin'ny tily na ho nandalo tao amin'ny fitaizana tily mba hitsangana tokoa. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izay noho ny fotoana nomenao anay. Nahafahanay miombona mijery ny asanao eo anivon'ny sampanatily. Misaotra ny amin'izao fahazato taona ny tily natsanganao tany Madagasikara izao. Ary ny fankalazana rehetra mba hialohavanao lalana ne ary ataonao tanteraka mba hanakoako ny voninahitra ao ary tombo hatrany ny fanoloran-tenan'ireo nantsoinao. Misaotra ny amin'ny 15 taona ny tily eto amin'ny toerana izay nametrahanao anay. Ianao ane no mbola hitantana azy ireo amin'ny taona ho avy ka mihoatra lavitra noho ny taona lasa. Dia ny 15 taona ho avy ho 15 taona ny fahatretrehana, ho 15 taona ny fifaliana mitafotafo ary ho 12 taona ny firaisana sy ny fiombonana izay mahavokatra tsara. Dia mivavaka aminao izay ho an'ny tompon'andraikitra isan-tokony avy mba ho fianonao ny fanahinao ary ahavita be. Dia mivavaka aminao izay ho anay rehetra izay nandray fitaizana tao amin'ny sampanatily ary izay mbola misitraka izany ankehitriny. Ireo izay mbola antsoinao koa ho amin'ny ho avy. Tompo, anao ny fiantsoana
ary ianao ny fitantanana sy ny fanatanterahana. Ninona ilain'ireo omeo azy malalaka ary ny fiainany manontolo ane mbo voninahitra ao ary ny sampana tily zay nisy azy sy misy azy ene dia ho fanandratana hatrany ny fahatsaranao ilay nahary zao tontolo izao ary nametraka anay ho malagasy mba azahoanay manompo sy mitady ny tavanao ao anatin'izany. Ninona tompo mahaso, ninona mampisandra, ninona mampitombo, ninona mampiray. Dia tanterao aminay zany, tanterao amin'ny sampana tily zany ary tanterao amin'ny fiangonanao zany. Dia anao nidera ny ajany voninahitra ho anay kosa ny fahatanterahana avy aminao tompo sady mpamonjy. Amen. Mazo mipetraka sika misaotra antsika rehetra. Maoly afaka alefa ve ilay vidéo azafady ao aoriana sy antsika manao hira iray. Misaotra. Voilà, je vous raconte ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était notre camp d'été, le Las Miti. Un camp autour du thème de l'amour, de l'amitié, du partage, de l'entraide et aussi du pardon. Mais avant tout, le camp, c'est apprécier la nature. C'est le moment où on apprend à vivre avec ce que l'on a, à savourer chaque repas cuisiné au feu de bois, parce que c'est nous qui l'avons préparé et nous y avons mis tous nos efforts, et que nous partageons après un joyeux chant de table. Mon peuple, voilà, je vous raconte ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était notre camp d'été, le Las Miti. Un camp autour du thème de l'amour, de l'amitié, du partage, de l'entraide et aussi du pardon. Mais avant tout, le camp, c'est apprécier la nature. C'est le moment où on apprend à vivre avec ce que l'on a, à savourer chaque repas cuisiné au feu de bois, parce que c'est nous qui l'avons préparé et nous y avons mis tous nos efforts, et que nous partageons après un joyeux chant de table. C'est là où on va sortir de notre zone de confort et se dépasser. Pendant le camp, on aime bien faire les fous, des amitiés se créent, et puis c'est l'occasion de montrer et développer nos talents, exprimer notre créativité. Je vous laisse voir par vous-même combien nos enfants sont talentueux. Et oui, on arrive à mettre l'ambiance à partir de rien. Et on s'amuse aussi à partir de rien. Fidèle à notre ADN scout, on ne cesse de chanter et de danser. Aussi bien chez les petits que chez les grands, nos enfants ont du talent pour s'ambiancer. Et c'est dans cette ambiance que l'on accueille les nouveaux venus. On n'oublie pas le fameux feu de camp. On ne peut pas dire qu'on a campé si on ne ramène pas cette odeur de bois brûlé sur nos vêtements à la maison. Mais surtout, un camp, c'est vivre pleinement le folklore qui était Vaiana. C'est l'histoire d'une jeune fille téméraire qui poursuit une quête pour transformer le cœur de Tefiti. Après les jeux et les efforts, place à la détente, voire une petite sieste. On arrive à s'adapter à tout quand on campe. Et pour clôturer le camp, ce sont les enfants qui ont animé le culte à travers des moments de partage. Notre mission, en tant que responsable, est qu'ils repartent grandis de cette expérience et la partagent. Mangataka ny tily rehetra na ny tranany ihany koa ny ray aman-dreny, ny sakaiza, ny beazy, na ny mpiandraikitra mba hitsangana dia ataontsika ny hira ivanomana. Izanu anulutena, izanu ijaina, kanakitsiterena.
hatrany anaiky ny tompo anomboka sa ovavolombelona maminyasa fanompona tsy mba mila tambiny maminy fampandrosoana hitany tena maminy no azo antenana fanitiny no hitarika anawe emon'izay no ampiasaitsa tefanerianetoa manompomanatory afaka mipetraka amarana ny fotoana manokana ity ary sika dia mangataka atsika mitsangana indray ny tidy rehetra tsy efa nanao tidy rehetra tamanao tidy rehetra dia ambara-pahabe-maso zany a misokatra androany alahady faharoa amby roapolo oktobra ny tao-panabeazana 3 amby roapolo amby roa arivo 4 amby roapolo amby roa arivo amin'ny 12 ora sy 7 amby roapolo minitra afaka mipetraka samakasy amarana ny fotoana sika dia hiaraka hivavaka hiaraka hivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindro mbola feno fisaorana anao ny foinay fatateraka soamantsara teto amin'ny tempolinao masina izao fotoam-pivavahana ny kasana izao saotra anao izahay tompo satria afaka nidera sy nankalaza ny anaranao izahay ary indrindra afaka nandray afatra avy amin'ny teninao androany navaozinao indray aty anatinay ny fanomponanao ny antso izay ataonao aminay tsirairay avy eny tompo manaiky izahay mba anorona indray aty anatinay ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay tsirairay avy ary ihany koa no mba andehananay hiasa araka ny fitiavana anao Andriamanitra irery ihany amin'ny fanatanterahana ny asa fanompona izay efa niantsonao anay tsirairay avy ankehitriny ary tompo dia mivavaka aminao izahay ho an'ny sampana rehetra eto anatin'ity fiangonana FPM izay nametrahanao anay ity ianao aneny mbola anampy ny sampana rehetra amin'ny fanatanterahana ny asa
izay ny antsoinao avy. Eo ihany koa ireo vondronasa, eo ihany koa ny tarikasa, ny komity, ny mpitandrina, tompon'andraikitra rehetra. Omeo tompo ny fahazotoana indray amin'ny fanatanterahana ny antso izay ataonao amin'ny tsirairay avy. Ankehitriny koa izay tompo dia mbola tondram-bavaka eo aminao manoloana ny vina izay nomenao ny FPM Toulouse manokana dia ny amin'ny trano fiangonanao izany. Omeo aty anatin'ny fonay tsirairay avy tompo ny fahazotoana feno anatanteraka izany vina napetraka ao amin'ny fiangonana FPM Toulouse izany. Meo anay ny raisaina sy fo ahazahoanay manatotosa izany asa lehibe apetraka ao aminay izany. Tsaroanay koa tompo ny projet ny V3M dia ny mba hananana mpitandrina matianina eto amin'ny fiangonanao. Ianao any Andriamanitra anome anay ny fanahy masina ahafahanao mba manazava ny fonay tsirairay avy manoloana izany projet ny V3M izany ihany koa. Matsiaro manokana izahay tompo ankehitriny ihany koa ireo namanay, havanay izay namoy havana ankehitriny. Tompo, fantatray fa tsy mahay manome izay tsy zaka ianao. Jereo manokana izy ireny tompo ao anatin'izao fahoriana izao, nefa aoka atsiaro izy ireo tompo fa lalana makany aminao ny fahafatesana ka mitondra ny hafaliana ihany koa izany tompo. Meo azy ireo fampianonana feno avy aminao. Hitanao ihany koa tompo ireo tsy salama, hitanao ireo manana olana isan-karazana, ny tsy manana asa, ny tsy manana trano. Jereo izy ireo tompo fa fantatray fa Andriamanitra fitiavana ianao ka afaka manome ny zavatra ilain'ny tsirairay avy ho an'ny zanakao. Matsiaro koa izahay tompo amin'izao fotoana izao ny Madagasikara. Tsy miafina aminao tompo ny zava-misy any an-toerana manoloana ny fiomanana amin'ny fifidianana. Koa apetraka feno ampelantananao tompo ny tanindrazanay. Dia ianao no anjaka feno ao. Taio ireo mpitondra, taio ny tompon'andraikitra isan-karazany mba hanampahendrena sy fahatahorana anao. Bavaka aminao koa izahay tompo ho an'ity firenena mandray anay ity dia ampitoy reto ny fiadananao mba hiadananay tsirairay avy ihany koa. Ary tsaroanay manokana ihany koa tompo ao ny fifidianana izay ho diako ny fiangonana amin'ny alahady izao. Dia apetraka eo aminao ny izany fotoana izany ka ny fanainao masina mba hitsilo ny tsirairay avy. Tompo, kely ny fisainanay dia ianao mahalala tompo na dia tsy mangataka ary izay dia fantatrao izay sahaza ho anay. Fa izany vavaka izany dia angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Ary mbola farananay amin'ilay vavaka tsara nampianarinao anay izany manao hoe Rainay izay any an-danitra, amasinanay ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay izy anona sahaza ho anay, ary mamelana elokay, tahaka ny amelanay izay meloka aminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mamarina izao fotoana izao sika riavana, ny andininy voalohany amin'ny hira 5:30 no ataontsika mialoha ny afatra sy ny tsodrano, ary ny andininy fahaefatra aoriana ny afatra sy ny tsodrano mitsangana sika. Aina no fetra ry Jesosy tompo, zany no teneny ty zanaka, vonoka anarakanao sy alomba.
sisa rotrata andrakiza mamene oloneza yafaka matrakiza yekena yofaneva neolatra nanavotanana. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary aza mbaketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika. Fa amin'ny fotoan'andro no ijinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra mpampianakavy ny finoana. Raisy nitsodranotonona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka. Ka karovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny 14. Masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manompo ny Tompo. Azafady ho anareo izay ny commande vokatra tily dia alaina ao amin'ny cafétéria.